tontolon'ny fandriampahalemana kosa indray misy ankehitriny ny fiarah-miasa eo amin'ny solombavambahoaka sy ny fahefanapana tanteraka eo amin'ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny fiadina amin'ny asandahalo any Atsimo Nosy nampatsahivon'ny filoha lefitry ny anteny merapirenena zany tamin'ity androndroany ity. Miara-miasa akaiky sy matotra ny fahefanapana tanteraka sy ny fahefanapana lalàna amin'ny ady atao amin'ny asandahalo sy ny tsy fandriampahalemana ny Atsimo Nosy. Izay nambaran'Andriamatoa Elson Brisson, fantatra amin'ny anarana hoe Jube, filoha lefitry ny anteny merapirenena amin'ny solon-tena ny faritany Toliara. Raha fanazavana dia nivalian'ny gouvernemanta ny etaetany solombavambahoaka teo amin'ity ady ity ary fanomitanana ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena izy ireo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Miara-miasa hatreto ny gouvernement zany hoe ny exécutif ny fitondram-panjakana zany ny pouvoir exécutif sy ny pouvoir législatif hatramintsika amin'ny teny zao zany dia manomboka hita soritra fa ny haravatsikelikely miasandahalo manerana any Madagasikara indrindrandrindra ny any amin'ny faritra Atsimo nantsina zany hoe ao anatin'ny faritany Toliara sy tapany Bongolava ary Melaky. Izay zany laha mombany resaka sécurité ary saoran'ny gouvernement araka volazako teo koa zany izay namoahana ilay dina izay navoaka ny conseil des ministres izay saoranandreo zany. Dikan'izay zany tsy vitan'ny mitokana ny fampandrosoan'ity fireneny ity fa izaho sy anao miara-misanahy no ahatonga n'ity fireneny ity aomby sy handroso ary zahay eto dia mahasolombavambahoaka anay dia mankahery ary miara-miasa sy manohana amin'ny fona rehetra ny filohan'ny république izay ny fidimbahoaka amin'ny alalan'ny suffrage universel direct satria raha izao voafolovonana latsaka kely zao dia tsy ampy hitarafana ny asan'ny fitondram-panjakana. Raha pitsy kosa dia ivory ny bromaritry ny anteny merapirenena tao aorian'ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny 15 volana septambra lasa teo izay nitsipaka ny lalàna fehizoro ny lanian'ireo solombavambahoaka, lalàna izay mameny andraikitra sy ny adidin'ireo solombavambahoaka.